Filomarika Ravalomanana tao Faratsio mijoro amin'ny tena finoana ianareo. Miaramila miasa tao amin'ny fiadidiana ny Repoblika ny tifitra olona tesy Akadindratombo. Lalam-pirenena fahaenina ny taona 2024 hatramin'izao tsy nisy ny fikojakojana. Manolotra ny arabo indray tomboky lasy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejany fampahalalam-bavao ny MJS amin'ny takariva ny sabotsy fa 4 ny volana septambatra ny taona 2024 ity. Manasana ary ny tenako anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany. Araka ny fanolazaiko tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nigadona any amin'ny faritry Bongolavy ny Filomarika Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'izay aloha dia niara niombom-bavaka tamin'ny mpino tao amin'ny FCKM Ambatofotsikely Fahamarinana Faratsio ny tenany. Afatra mafonja ary manandanja ho an'ny mpino ny afatra napetrany ho an'ny kristianina tonga maro. Asinandria Malala sy Tokotry Marolà. Ny finoana ireriany no tokony anjaka ao anatin'ny malagasy sy ny kristianina hoy ny Filomarika Ravalomanana tao amin'ny FCKM Ambatofotsikely Fahamarinana Faratsio. Tsy tokony antehatra ary tsy tokony ampriare ny fananam-bola sy ny arena hoy hatrany ny Filomarika Ravalomanana. Nanome hery lehibe ho an'ireo mpino ny ohatra noraisin'ny Filomarika Ravalomanana fony ny fananany norobainy ireo mpanonga-panjakana tamin'ny taona 2024. Manomboka izao nareo ampianariko hoe mila mijoro, tena mijoro marina izany finoanan'Andriamanitra izany. Dia tandremana tsara fa ny olona manam-bola dia ampatsevina azy fa raha mbola maboisa ny boliny mbola tsy manana izay. Raha nisy olona aminazy hoe izaho manam-bola be dia ohatrin'ny manana dimy tsy manana izay. Rehefa tsy voisa intsony ny fananany izay tena manana. Marina zany tenako aminao izany. Mena reo. Satria nahoana matoka aminao izany? Rehefa tsy voisa intsony iny mahay miona izy zany. Miona izy. Malala zako nakanina kaninina misy an'ny tikodolo ala fa tsy mitsy. Raha van'ny olona izy donany tsy io mitsy ny fitera finoko. Tena matoka an'Andriamanitra fa ohatran'ilay voromahery teo. Modilay toy ny an'ny voromahery. Nanome fampiofanana ireo kristianina tonga maro ny Filomarika Ravalomanana. Toetra 5 eo amin'ny fitariana na ilay antsoina hoe leadership kristianina indray no natolony tamin'ity androany ity. Ny fitaovana lehibe indrindra dia ny tenin'Andriamanitra. Zay ny tenin'Andriamanitra zay ny voalohany. Tsy resaka mihitsy. Tsy maintsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Manaraka ny fitaovana 5 manaraka aorianan'izay dia zao fahamarinana. Io ampianarana fahamarinana. Zany lalana sy fahamarinana. Matarina n'Andriamanitra tsika, izy lalana sy fahamarinana. Rariny. Tokony jerevana daholo ny rariny mba hianona ny olona. Hoy indray aman-dreny teo hoe maiza manaja ny ray aman-dreninareo, ny ray aman-drenintsika, rariny. Ny rariny sy nitsiny. Manaraka finoana. Ny finoana. Ny finoana be be misy mifotsiny amin'ny alindany fa finoana fa matanjaka. Zany finoana matanjaka zany tsy voaviliviliny olona zany. Dia manaraka fihavanana. Tena zay amin'ny fianakaviana. Dia farany famonjena izay nataon'ny tompo atsika. Ao anatin'ny hazakazaka masina tanteraka ny FJKM amin'izao fotoana izao ary manana tanjona goavina hotratrarina hoy ny sekretera jeneraly ny FJKM raha nitondra fampianarana ihany koa. Fiovampo dia tena fiovana lalipaka. Fiovana lalipaka. Tena miova ny saina. Miova ny foa zay le hoe metanao iaho izy ny mpianatra campus tena nanatin'ny saina tena novay Jesosy novay ny fanamasina dia miova ny foa dia manapaka dia ny faharoa dia tena manorina fiangonana zay le vodrin'olona mpiara-vavaka tahaka ny ataontsika. Manaraka dia fa manana fanantenana anao ny amin'ny fiainana mandrakizay. Za mino fa misy tsy eto amin'ny fiainana zao ihany fa misy ny fiainana mandrakizay. Tena misy ny fiainana mandrakizay. Men'Andriamanitra ary iainako zao sady zany. Dia manana faharetana ianao. Dia fiarahamonina mirindra marina feno fiadanana. Satria mikorotana zao fiarahamonina iainantsika zao ary tena tsy fantatra intsony tsy mirindra intsony. Dia io milaza fiainam-pinoana, fiainam-baovao, fihavanana, fahamarinana, fandresena ny hery-maizina. Ireo zany hita eo anatin'ny fiarahamonina misy atsika. Hita eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Finoana, fiainam-baovao, fihavanana.
mba tsy misy valifaty tsony. Hitanareo fa matony hoe zavatra mitranga eto amin'ny firenena ireny misika ny misy valifaty mba tsy lazana engany mba tsy aty amintsika zany mila avy amin'ny famelaheniko tsika ary ny faharoa dia zao tena mandeha amin'ny fahamarinana ampianaran'ny mpiara-miaso zany ary faharesena ny herin'ny maizao. Totosa androany ihany koa moa ny fanolorana ny président synodaly ao amin'ny synodam-paharitany andrefana Atsimonakaratra miarady fahavalo. Nanatrika izany ny filoha Marc Ravalomanana ary ny sekretera jeneraly ny FJKM no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny tetika fizarana kopy sy kara-panondro ataon'ny fanjakana ny administrateur civil Julien Andriamorasa tany Androany. Nambarany ary fa tetika iomanana amin'ny alabato avy ny fiesika amin'izao akatoky ny fiomanana amin'ny fifidianana izao. Fanadiadiny Germano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Asa fanaon'ny fanjakana andavanandro sy efa fandaram-potoana any anatin'ny ministera ny fanaovana kopy fahobe sy ny fizarana kara-panondro fahobe izany fa tsy tokony anaovana etsika manokana tahaka izao mihitsy. Ino nambarany Andriamatoa Julien Andriamorasata izay administrateur civil de classe exceptionnelle raha niresaka mahakasika ny fikasan'ny fanjakana anao ilay etsika kopy fahobe sy kara-panondro fahobe ankatoko ny fiomanana amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izao. Programme PTA ny ministère zany ny gouvernement manana sy ny opération manokana ohatran'izany fa misy chef de district chef de l'administration any amin'ny collectivité misy azy misy gouverneur misy commune tokony efa natao foana zany hatramin'izay zany opération supplétif zany mba afara manao karabony zoan'ny olona nge zany zoan'ny citoyen zany fa manana sy ny opération spéciale ohatran'izao raha nomenareo fanjakana moyen ny district ny commune ny gouverneur anatin'ny PTA zany tokony efa natao foana zany fa tsy miandry manontany teny ianao zany amin'izao fotoana aiza ny administration amin'izany fa tsy tokony miandry efa asa andavanandro zany jugement opération jugement supplétif zany fa tsy anaovana opération manokana ohatran'izao ka hoy hoe asa no vita zany satria zany nge mila moyen humain mila moyen matériel mila moyen financier no anaterano zany tokony efa natao foana zany hatramin'izay taona maro tsy maintsy atao zany systématiquement anatina programme d'activité annuel ny ministère anankiray ministère maromaro miaraka amin'ny gouvernement fa hoana ianao zao voikropaka anao an'izany inona ny antony. Mampanahy izao fihetsika ataon'ny fitondrana izao ary inona hoy izy fa tsy tonga ho azy izany. Ahiny ireo mpanao politika maro izay isehatra sy mihevitra andotsaka kandida amin'ny fifidianana ho avy fa fiomanana amin'ny alabato izao tetikasa ny fitondrana izao. Tauriny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara dia nanambarany tsy andray anjara amin'ny fanaovana ny fitsarana amin'ny tetivohitra anao sora-piakonana sy kara-panondro fahobe io ny prakidrara mpitsarana anao fivoriam-be ny sendikany fa 30 ny volana septambra 2024 izao ka ho hita eo raha iroso amin'ny fitokonana ny prakidrara mpitsarana na tsy andrasana ny toy ny vaovao. Afaka manampy sy akany fitondrana ankehitriny hevitra ny fanatanterana ny fikaonan-doham-pirenena manoloana izao zavatra sedrainy malagasy izao hoy ny nambarany mpanao politika iray Benjamin Rabemanatsoa miantso ny anatanterana ny fanavaozana manontolo ny lisam-pifidianana ihany koa ny tenany avitra Solondraibe sy Mathieu Prince. Miantso hatrany ny avy amin'ny fanoherana na ny rodoben'ny mpanohatra ireo atoko politika maro ny firaisamonim-pirenena ny vondrona Europiana ny amin'ny tokony rosonan-databatra boribory maro ny lafiny zavatra mila jerena sy areniny eto amin'ny firenena ka mila ny fiara amin'dinika hoy ny mpanao politika latsaka tanteraka anaty lavaka mangitsikitsoka ny firenena mila miaiky ny mpitondra fa tsy mahomby ary no amafisiny ity mpanao politika ity hatrany fa tsy fitadavan-tseza ny tanjona fa fanavotana indray an'i Madagasikara. Andaminana mihitsy ny raharaha politika zany ny raharaha-pirenena amin'ny lafiny sosialy ina moa no iresahantsika ny lafiny sosialy ohatra hoe rehevesintsika hoe betsaka ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ao ny tapato ao ny alatsazazavary fandaminana amin'izay amin'ny lafiny sosialy zay zany anankiray no angatahana n'ilay fikaona amin'ny firenena. Ny lafiny faharoa dia amin'ny lafiny ara-toe-karena ny vidim-piainana maro isan-karazany izay mampikaikaika ny olona mila resahana koa zany manampy ny fitondrana izy raha ohatra ka tena raisiny zareo le tena côté positif zany hoe manampy an zareo andaminana n'izay lafiny ara-toe-karena zay. Ny fahatelo moa dia mazava ho azy ny lafiny politika satria hiatrika fifidianana amin'ny taona 2024 dia mba hisiny atao fitoniana ara-politika hoe tena fifidianana madio fifandimbiasa-pahefana madio dia tsy maintsy miroso zany amin'ny fikaonan-doha-pirenena.
raha niraraka tany ny zava-nisy tamin'ny fifidianana 2024 ka mila iaraha midinika avokoa ny pitopitsony rehetra mba tsy ho tonga amin'ny mety ho fikorontanana. Fifidianana eken'ny rehetra no ilaina ka mila miaiky ihany koa ny mpitondra mba hahafahana miroso amin'ny fikaonan-doam-pirenena. Na dia nandeha hitantsika nisy pirofo mihitsy arany hoe ny avy ao amin'ny rafitry ny mpiarakana fifidiana ihany namoaka hoe nisy ilay doublon izay tena ary ny zavatra ohatr'ireny tsy tokony hiverina intsony eto amin'ny tany sy ny firenena mba hanana ny mpifidy fahatokisana an'izay olona mitantana ny fifidianana. Izay fotsiny ilay teboka anankiray hoe atokisan'ny olona izany fifidianana madio ekeny rehetra izay misy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mbola tara, mbola anatiny tsara tsika ka dia manentana ny rehetrarehetra moa na ny eo amin'ny fitondrana hoe aleo risoana refonty be da be ny tombontsoa manampy ny eo amin'ny fitondrana raha satria be da be ny hevitra mety hipoitra. Ny aika ny filoham-pirenena ankehitriny fa mila miroso amin'ny fifampiresahana entina handravonana ny krizy nandritra ny kabary izay nataony nandritra ny fihaonana teo anivon'ny firenena mikambana. Ny antsony anatanterahana izany ny tenany handravonana ny krizy misy vokatry ny ady ataon'ny Rosia. Andrasana araka izany ny fahatsapahan-tenin'ny filoha ankehitriny sy ireo ekipany mba tsy hanao be marenina hatrany amin'izao antso atao azy ireo izao. Tetsy amin'ny QGN tetsy ankorondrana androany nantanterahany antoko HVM ny fanokafana indray ny fiverenany antoko ao amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. No mafisin'izy ireo ary nandritra izany fa voniny ity antoko ity hiatrika ny fifidianana ho avy saingy mila amboarina sy hatsaraina ny lalàna amin'ny fifidianana. Jarmano Menjanahary, Andra Kotomalala. Tsy mitsahatra mitotongana ny fiainam-bahoaka, mifanipaka ny fihetsika ataon'ny mpitondra sy ny zavatra iainan'ny firenena, hoy ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Raha niditra ny vantana tamin'ireo mpikatroka HVM nanao fihaonam-be tetsy ankorondrano androany. Mitombo ny fahadirany firenentsika ka tsy mahantra fitsony milazanazy. Mitombo andro manarina tsy mbola nisy toy izao fifidianana ary hita mazava fa mbola tsy voafehy ny fitondram-panjakana izany zavatra izany. Ankoatr'izany dia me mahazovana ny mpitondra ka mafy zava-manamenatra sy manafitorina manarina. Betsaka ny faniratsirana sy ny fanitsakitsahana, ny rano sy ny hitsy, ny lalàna sy ny lalam-panorena ka lasa mahazo lampy ny didijavy. Manamety ny fandrombana ny arem-pirenena. Vonina hiatrika fifidianana ny HVM, saingy mila itsy aloha ny lalàna amin'ny fehiny fifidianana, tsy maintsy irosoana ihany koa ny fikoanan-doam-pirenena. Averina foana fa le fifidianana akory tsy any fitondram-panjakana. Tsy any mpitondra velively ny fifidianana fa any mpisehatra rehetra eto Madagasikara na ny antoko-panohitra zany na ny fiarahamonim-pirenena. Nisy ny izay rafitra anankiray ny zana hoe mba mahaleo tena no mikarakara fotsiny ataony fa ny pitsopitso rehetrarehetra dia any herivelona rehetra io. Zay mahatonga nay saro-piaro hoe mila mifampidinika antsika. Ahoana le lesoka hita amin'ity rafitra ity. Tonga namaly ny fanasany antoko HVM ny antoko team nandritra ity fotoan'androany ity. Delegation izay notarihy ny mpandrindra nasionaly no mafisiny fa maro mpanajana izay tahaka ny seho teny amin'ny magrobeoririka nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taonany team. Tsy fivorina ikasika ny antokony HVM fotsiny zavatra ny atrehany eto fa misy ireo lahadinika maro samihafa izay fandinihana miaraka mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Horesahana ao anatin'izany ny dinikevitra tsy maintsy ho atrehana manoloana ny zavatra ao anatin'ny iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fandinihana mialoha sahady malohany izay atrehana ny fikoanan-doam-pirenena izay iarahany antoko rehetrarehetra mpandray anjara reto manohana ny hevitra ny hoe tsy maintsy ilaina ny anaovan'izany fikoanan-doam-pirenena zany andinihana mialoha ny fotoana ny fanatanterahana ny fifidianana izay fa tsy azontsika ialana mandritra ny fotoana amin'ny taona 2024 io. Ka raisiny zava-dehibe tokoa ny fandraisana anjara sy ny fanotronana amin'izao antso sy ny fanasana izay nataony antoko HVM izao. Ny zara telo ny fandaharam-potoana ho an'ny antoko HVM manandritra ity fotoana ity. Teo ny fampirantiana antsara ny asa vitany antoko nandritra ny fotoana izay nitondran'ny firenena. Ny famelabelarana ny fototra mbola ijoroany antoko hatramin'izao ary ny fahatelo dia ny fanomezana toromarika ho an'ireo mpikambana amin'ny dingana izay ho tanterahany antoko eto amin'ny firenena. Ny trangana fanaparam-pahefana nataona miaramila miasa amin'ny fiadindiany repoblika tetsy Ankadindratombo Malala tokony tamin'ny 6
raha ny fantatra dia tao amin'ny toeram-pisotroana iray teny an-toerana no nitrangana ity fihesika fanararao tam-pahefana ity. Nisy ny disadisa teo amin'ny miaramila sy tovolahy iray ka antony nitifiran'ilay miaramila miaso amin'ny fiadian'ny repoblika ny tongotry ilay tovolahy ny famaly taminy. Tsy fantatra mazava ny tena antony hatreto raha toka efa nosamborona ary nogiazana ihany kosa ny basy nampiasaina. Efa manaraka fitsaboana kosa ilay lehilahy voatifitra raha ny angom-baovao. Vao maraina dia nidina an-dalambe ary nilanja sora-baventy ny mpivarotra eo amin'ny tsena ny petite vitesse androany. Manohitra ny fanesorana azy ireo sy varotra intsondy. Mangataka ihany koa ny hanomezana vahaolana maharitra ireto mpivarotra ireto. Sary sy rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Efa nanomboka ny alarobia teo no nisy ny fifanolanana teo amin'ny mpivarotra eto amin'ny petite vitesse sy ny commune. Noesoriny commune tsy afaka nivarotra intsony ny mpivarotra amoron-dalana. Nisy ny fivoriana teo amin'ny rotonta ny alarobia. Ny fanarahana fa amin'ny antsasaky ny lalan'ny mpandeha ny mpivarotra ny mamelatra entana. Tsy izay anefa ny zava-nisy raha nambara ny mpivarotra fa norarana avy hatrany izy ireo tsy hivarotra intsony nanomboka ny alakamisy. Voalohany indrindra nefa ny tompoko zahay ireo tokony efa firy taona zay tokony mba omeny zareo solution raha fantatra hoe tsy manara-dalàna. Olombelona zay malagasy zay mitovy amin'ireo hoe manana ara-dalàna ao anatin'ireo tsenireo dia tokony izy zany mba hoe makafepetra hoe eto ny tsena ho ametrahana ianareo. Tsy nisy zay amam-polo taonany. Izahay ireo tompo dia tena te ho ara-dalàna ireo ary te hanana tsy atao ohatry ny alika ohatry izao satria fahatsapana amin'izao alika zay hoe roana ale mandeha dia ale. Vahaolana araka izany no andrasan'ny mpivarotra dia ny hanomezana azy ireo tsena ara-dalàna ahafahana mivarotra. Mbola tsy zay ireo nampanatsoana tany amin'ny lapa indray mandeha ihany dia mbola tsy nisy izany mikambana fa raha miditra aty aminay raha ny olona any amin'ny lapa dia hoe zay pa atao mpanalana reo fa tsy mpametraka anareo. Zany ny taim-bava azonay tamin'ny larobia fa tsy mba hoe inona solution mba ahafahanareo mamely tena. Naneho ny tsy fankasitrahany amin'ny fanalana azy araka izany ireto mpivarotra eto amin'ny tsenany petite vitesse ireto androany. Ka nidina an-dalambe nilanja sora-baventy. Manao antsoavy ny mpampiasa ny lalam-pirenena fahenina mampitoy ny antsirana an'iny amin'izao. Misy ampahan-dalana tena potika be sy manahirana ny mampiasa ny lalana. Tsy mbola nisy mihitsy mantsy ny fikojakojana ny lalana hatramin'ny taona 4 raha ny fitarainan'ireo mpampiasa ny lalana. Rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena fahenina ity potika be ity. Ambondromamy hatrany Ambanja. Eto be fotaka ity potika tanteraka ity 520 kilometatra miazo any Ambanja. Efa antaonan'izahay no nijaly tamin'ity fampitian'ny lalana ny fanamafisany mpampiasa azy. Betsaka ny fatiantoka aterany. Fahitako izy manokana zegny le fitondragna taty afara nanomboka tamin'ny 2009 teo zegny tsary nisy entretien zegny lalagna ty. Tsary nisy entretien lalagna ty na tamin'ny tetezamita na tamin'ny ziska niany ty zegny tsary nisy entretien. Zahay taloha nampiasa tomobily tamin'ny lalagna ty fa maty tapatapaka resort nina voatery zegny ampiasa moto feky moto ny malakilaky. Le akony zegny tegna maventy fotony zay to taloha avy agny Ambanja mandeha hibifota keo izy ko amin'ny tomobily magnano lera roe fo zay fa tonga io. Ny olo marary ndraikindraiky maty an-dala. Ndeha aratsy agny lalagna fo zegny efa agnisan'ny mahafaty vahoaka. Ny fitondrana Ravalomanana tamin'ny taona 4 no nanamboatra farany ity lalam-pirenena ity. Efa tsy manana fanantenana amin'ny fahavitany lalana intsony ny mponina. Efa betsaka loatra hoy izy ireo ny fampanantenana nataon'ny fitondrana ankehitriny saingy tsy nisy tanteraka. Ny andrendregny zegny asa boka izy ty. Le olo zatra piasa mpagnamboatra lalagna fo donc ny andrendregny ny agnamboatra izy ty koa fa ny amizolo zay tsy manana fanantenana fotony zegny ity président vaovao ty zegny Ndrimatory Andrajoely zegny maro zegny fampanentanana nataony fa tsisy tanteraka na reky. Vao maika nagnapitrotraka jalinay zegny le fitondragna anazy. Ny andrendregny ny amizolo mbola Andrimatory Ravalomanana zegny ny andrendregny. Fotony izy zegny mba mahay jalinay vahoaka mahay jalinay tantsaha ary mba mahay mahinakinaka zegny ny fahoriagnan'olo Madagasikara. Tsy fihinana ny lalana ho iatrany nambaran'ny mpitondra amin'izao ity. Na ny orinasa mpikojakoja lalana aza moa izay nahavita ny asa nefa ny taona 2012 tsy mbola nomeny fanjakana ny volany hatramin'izao.
Sesilany ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Isan'izany ny famakiana fiangonana katolika tao Anganomasina Soanavely Ambohijanaka. Nosokafany olon-dratsy avokoa ny fiangonana sy ny presbitera ka nankorontany sy natsipy ny teny ivelany avokoa ny kojakoja rehetra tao am-piangonana. Tsy mbola fantatra mazava ny zavatra very raha ny angom-baovao satria tsy nisy nahazo nitsofoka tao am-piangonana fa mbola miandry ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny nanangonana ny vaovao. Loza mitatao maneran-tany ny Nindran-Rajako na ny Variole du Singe. Tsy mbola misy tranga aloha eto Madagasikara raha ny vaovao farany saingy efa mihamanantona hatrany. Tokony mandray fepetra entitra ny fanjakana hisoroana izany raha ny nambarana manam-pahaizana iray mikasika ny gidro sy ny rajako eto Madagasikara. Rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Aretina azo soroana tsara ny Nindran-Rajako na ny Variole du Singe. Iray hatramin'ny 100 ny olona tratran'ny ity aretiny ity no mety ho tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Na izany azy, efa mianaka be maneran-tany ity aretiny ity amin'izao, ary efa misy atsy amin'ny nosy rahavavy atsy la Réunion. Tsy mbola nandrenesana fepetra kosa ny fanjakana hatramin'izao. Rehefa misy zavatra toy ireo moa dia fitondram-panjakana na ny minisitra tompon'andraikitra no miteny. Efa imbetsaka voare mihitsy ny misy an'io hoe Nindran-Rajako io no niresaka tamin'ny mpanao gazety hoe efa misy any velany izy io. Ny Covid angamba teto Madagasikara nanomboka azy fa tamin'ny velany ny Covid no tonga teto amintsika dia nisy maty teto Madagasikara. Dia any velany koa efa misy any Europa, misy any Afrika ary ho antsika eto Madagasikara tsy lavitra antsika eto efa lazaina fa misy etsy any nosy la Réunion, tsy lavitra antsika io. Zany hoe rehefa le nosy rahavavy eo akaikitsika zany no efa misy tranga mikasika an'io Nindran-Rajako io dia efa tokony mitandro amin'ny Madagasikara. Ary misy ny fifandraisana vol mandeha makany Frantsa, mandeha makany velany tsika zany tsy andeha tokony voary tanteraka amin'izao fotoana izao. Tokony misy fepetra. Na rehan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny teny tao amin'ny Aino Manjery, tao amin'ny TVM raha andro zay hoe efa nisy fepetra andraisina. Tsy fantatra aloha inona le fepetra andraisina fa le fepetra andraisina makasika fahasalamam-bahoaka tokony mafantatra zany le vahoaka hoe inona ny tokony atao fa tsy rehefa tonga le aretina voikoropaketsika. Raha misy olona tratra voangana avy amin'ny velany tonga teo Ivato tsisy fanontaniana mihitsy ny makasika ny hoe fepetra momba an'le Nindran-Rajako tsy fantatro le fepetra tiany ministra tenenina, tsy fantatro hoe inona le tiany tenenina. Mitovy hatramin'ny 700 ny tahiry tarazona ny genetika ho an'ny olombelona sy ny rajako. Aretina 530 araka izany, araka ny fanadihadiana natao no mety hifanakalozan'ny olombelona sy ny rajako, isan'izany ny Variole du Singe. Vokatry ny fifampikasoana no mety hifindrany aretina. Mila mametraka paikady mialoha araka izany ny fanjakana raha ny namarany ity manam-pahaizana ity hatrany. Za zany eritreretiko hoe gouverner c'est prévoir. Tokony mieritreritra ianao izy io rehefa tratra eto hoe tsika menakavy no sahirana eto dia zay ny tokony ampahafantarina vahoaka le fepetra sy ny tokony atao. Misy ve aizana metrahana ny biby en quarantaine satria raha vao tratra ny olombelona mety hifindran'ireo lémurien ireo. Rehefa mifindra lémurien izy ataovy baibay ny tourisme eto Madagasikara. Misy mifandray fonany izy zavatra io ny fizahantany. Tamin'ny taona 770 no nahitana voalohany trangana Variole du Singe tao République démocratique any Congo. Zazalahy kely 7 taona no nahitana ny soritra aretina voalohany indrindra. Tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina no nanamariana ny andro maneran-tany ny farmasiana eto Madagasikara androany. Tahaka ny asa rehetra dia manana olana ihany koa izy ireo raha ny fanazavana ka isan'izany ohatra ny faharisarisan'ny olona manantona azy ireo. Jarmano Menjanary sy Andry Rakotomalala. Ny farmasiana miara-mentana ho tontolo salama. Io no loha-hevitra lehibe nentina nanamariana ny etsika fankalazana ny andro maneran-tany ny farmasiana. Tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina no nanaovana ny etsika manokana ho an'ny daholobe izay nahitana tranoheva mirakitra ny asa sahan'ny farmasiana eny anivon'ny fiarahamonina. Ankoatra ny etsika fanomezan-draha dia teo ihany koa ny fanaovana vaksiny. Tahaka ny asa rehetra dia isan'ny manana olana lehibe ihany koa ny farmasiana, indrindra fa amin'ny olana lalovan'ny firenena ankehitriny. Ny anjaranay angamba ny lohany amin'izao fotoana izao dia manentana ny olona anjifa sy anatona ny mpiasa amin'ny fahasalamana manampahaizana manokana amin'ny fanafody izany hoe farmasiana. Rehefa ohatra hoe tsy hoe rehefa marary amin'ny ankapobeny fa hoe rehefa mila torohevitra makasika amin'ny resaka fanafody, rehefa resaka fanafody dia manatona amin'ny farmasiana satria farmasiana izay mihitsy ny asany.
manazava sy manakaika sy manoro hevitra amin'ny resaka fanafody. Ny olana sedraina ve maro ny olana satria misy ny olona tsy manatona amin'ny farmasiana. Efa misy fotoana izy mila fanafody fa tsy teny angamba hoe toerana aiza fa misy zany hoe raha malala hoe misy zany. Olana anankiray io fa tsy atao sakana zany. Mikasika kosa ny lalana feny farmasiana sy ny mpiasan'ny fahasalamana dia nambarany fa efa eo andalam-panatotosana izany izy ireo ankehitriny. Efa vita ny andraikitra izay tokony ho anjara ny farmasiana momba izany, fa miandriny an'ireo volavolainy ny mpiasan'ny fahasalamana dia irosona ny fandravonana izany ho iatrany ny nambarany. Nanomboka androany tamin'ny roa atoandro teo tesy amin'ny bolodrome raha etsy Ivato ny lalao iadina amin'ny tompon-dakan'ny ligina Nalamango eo amin'ny taranja bola lalaovina olona 3. Raha ny fandahara-potoana dia hitohatra amin'ny rampitso alahady sy ny lalao izay ahitana ny sokajy senior lehilahy sy vehivavy ary ny junior sy vétéran. Ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny lalao iadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara izay ho atao ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy ny volana oktobra ho avy izao. Ity lalao atao ity ka etsy ampita tafika no anatanterahina ny lalao amin'ny fiadinana izay ho tompon-dakan'ny Madagasikara ho avy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mienjandroa ny tady eo amin'ny vahoaka iraniana sy mitandro ny filaminana any an-toerana. Tsy misy fiovana fa vao maika mihamaro asa ny voasambotra sy ny mamony ainy. Manoloana indrindra ny fihetsiketsehana natahotriny fahafatesany ilay tovovavy iray tany an-toerana. Afitra solondraibe sy Mathieu Prince. Mihamafatra ny hetsika ao Teheran manoloana ny famonoana ny tovovavy iray tsy nanao saron-doha nataon'ny polisy tao an-toerana. Mirahina nalana vavy mitaky sy mitolona amin'ny fanesorana ny polisy misahana ny fanaraha-maso ity fanaovana saron-doha ity ao an-toerana. Raha nitondra fanazavana nefa ny ministry ny atitany dia nilaza fa tsy nisy mihitsy ny fikasihan-tanana nataon'ny polisy ity tovovavy ity raha ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Raha ny fampitam-baovao tao an-toerana hatrany dia nisy ny fisamborona tany avaratry ity firenena ity ka olona 700 eo ny voasambotra tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Mihamafy hatrany ny fifandonana eo amin'ny rotota ka nahafatesana olona tsy latsaka ny 5-30 hatramin'izao. Manoloana ny fanafoanana ny polisy de mœurs, efa nisy ny fanovanana nataon'ny filohan'ny parlemantera iraniana mikasika ny lalàna amin'ny feny polisy. Misy ihany koa ny feo mihodina ankehitriny fa nanome baiko ny filoham-pirenena ao an-toerana ny amin'ny fanamboarana ity lalàna ity. Hatreto dia tsy mbola misy vaovao maro-potitra mifanandrify ny fanamboarana ity lalàna ity ary tsy mbola re ihany koa ny mety ho fanafoanana ny polisy de mœurs izay takin'ireo mpikony. Dia izay indray no manakatona am-pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity makasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto ary ny fandaharana rahanao rehefa avy eo. Ny fandaharana ahoana marina tahaky ny mahazatra, aorian'izay kosa no anarantsika ny Global News. Ny horonan-tsary ho arahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe le dernier rempart. Ny arahantsika rapiso alahady kosa indray fa 20 ny volana septambra dia mitondra ny lohateny hoe la mariée est en fuite. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitavary ho amin'ny manaraka indray tompoko.